mivavaka tsika andriamanitra rainay io tonga anay ny fotoana andrenisanay ny afatra ny teninao izany teninao zany no atsapanay ny asarobidinay eo anatrehanao andriamanitra koa aoreno aty anatinay amaka ty anatin'ny fonay ny teninao misaona Jesosy mitenena fa voninkazo izay. Amen. Rehefa malala Kristy andava vokatry ny sabana tanora renity Antoany Alahady natokany FJKM manontolo ho an'ny sabana tanora kristianina fitaopan-kafana ihany koa ny fankalazantsika an'Andriamanitra no ny 520 taona ny tanora etontsika raha vao vakina amperiko mateko tsy afaka midify isika ary tsy maintsy miompana ao amin'ny epistily soratany Paoly ho an'ny Timoty voalohany toko 4 andiny faraka 10 ka hatramin'ny 4 mba ahafahantsika mifantoka tsara amin'izany tenin'Andriamanitra zany avako nazava ny famakiny afatsika azy teo fa ahafahantsika mamerina azy mantitra ny terina azy eo vakitsika ilay maky zany mba hifantohanao ao anatin' zany teny akanafa tao antsika zany. Timoty voalohany toko 4 andiny faraka 10 nanomboana azy amin'ny anaran'ny Tompo. Izany zavatra izany andidio sy ampenaro aoka tsisy olona anao tsinotsinonanao no ny atandroanao fa aoka ho tonga fianarana ho an'n'ilo ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadivana mandrapiaviko tandremo famakiteny ny fananarana ny fampianaratra asa tsy mitarina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao izay menanao tamin'ny faminaniana sy ny fametratanany olona masotoa hevitra izany zavatra izany dia mikeresa aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Ray maso manamasinana ny famarinana ny teninao ny famarinana. Amen. Riava malala kristianinavana vao manao toko maso ny fiangonana eto Ankadifotsy isika dia fiangonana inona? Fiangonana tanora ny maro an'izay tamin'ity fiangonana ity. Itsika tanora riavana malala no azy everina fa ho avy ity fiangonana ity ary tsy mahagaga raha izany ho an'mpanany Paoly apôstôly ny afatra ho an'ity zanany ara-panahy Timoty tanora ity ny amin'izay fijoroana favombelona eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ary ny ahatonga ny mpiaramonina rehetra hiaina sy velona amin'ny filazantsara izay mahatomatesa. Ry tanora kristiano, ry tanora maro ato anatin'ny fiangonana aza tonoana fa misy zavatra andramizay n'Andriamanitra amintsika, misy zavatra hatakian'Andriamanitra ary tokony hainantsika ary zavatra tena andrasan'Andriamanitra amintsika ry tanora malala ary zany andrasan'Andriamanitra izany ny ompana ny afatra ampitaina aminao androany amin'ny alalan'izao afatra Timoty Paoly apôstôly ampitondraina ny Timoty ity tanora isika. Inona no andrasan'Andriamanitra amintsika ry afaka? Misy zavatra anankitelo izay andrasan'Andriamanitra amintsika ary zany ho andrandray ny fiangonana manontolo eto Ankadifotsy fa itsika tanora no andrandraina ho avy mamiratra ho an'ity fiangonana ity ary misy zavatra antenaina amintsika ry afaka. Zay indrindra no antony afatra omenanao androany.
afatra telo troisième ino izy teo troisième zany no afatra omenanao andraty ny afatra voalohany ny am'izay andrasan'Andriamanitra amintsika ry tanora voalohany mitsoroa ho modely sy fitaratra ho an'ny olona rehetra ino izy teo mitsoroa ho modely sy fitaratra ho an'ny olona rehetra zany no apetika afatra ambarany Paoly eto amin'ity 5:1 sy 4:10 ao na hoy Paoly ao ka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atandranao ao tonga fianarana ho amininao aminina amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana izany no anompanantsika aloha hevitra mandritra ny fonana ity iorenana amin'ny finoana le inona fampondra le mahatanora kristianina atsika asy ny borofo mitanikolona fa tanora kristianina ianao miafaka amin'izay rehetra ataontsika izay lehantsika amin'izany no ahafahantsika mijoro modely sy fitaratra ho an'ny hafa ka ilay hoe iorenana amin'ny finoana dia ilay fifamatorantsika amin'ilay finoana n'Andriamanitra tena asehontsika amin'ny fiainatsika lay Jesosy izay niantso ny fiainantsika lay fanehoantsika ho anatrehan'ny olona rehetra lay mahendrika Andriamanitra atsika lay mahampanompona Andriamanitra atsika lay Kristy hoentsitsika toritsika ambaratsika ho tazan'ny olona eo amin'ny fiainatsika zany ary zany no antiraterina eto mba ho fianarana ho an'ny rehetra isika miavana ka amin'ny fiteny asy fa manana fomba fiteny mendrika zany mampanompona Andriamanitra zany sika ary zay ry avako mahafinaritra antsika amparitaka amin'ny sehatra rehetra eo fantotsika sasany eny ambony terrain manao baolina manao sport eny amin'izay toerany ndraiky ny tena ahafantarana hoe enao olo-piangonana isika tanora kristianina isika tandreny fomba fiteny mba ho fomba fiteny mendrika mampanompona Andriamanitra atsika miavaka mampalahelo mahita ny tanora maro eny ambony terrain eny teny ratsy vararaka no anaoko ny vavany ahoana no ahafahana milaza ahoana ahafahana mitory sy maneho any Kristy ilay antso atsika raha tsy haintsika maneho fiteny mendrika ho anatsika olona rehetra aoka modely isika ka ahay haneo teny mampahery ary fitaovana ny hafa ihany koa hanompo an'Andriamanitra riavaka ny sehatra rehetra ny ran'Andriamanitra atsika sehatra hitoriana ny filazany tsara riavaka itsika tokopira eo amin'ny sehatra hitoritsika irio manotra lavitra mitoriteny ataon'ny pastera mitoriteny atsika ny amin'izay ira mamineo afatra tena fitorian-tena Andriamanitra zany tsy mahagaga raha entsy tokoa ny apôstôly manao hoe ao koa fianarana ho amin'iny ianao amin'inona amin'ny fiteny amin'ny fitondran-tena rehefa malala kristianina hafa raha malala ary mahita ankehitriny ny fitondran-tena mahamenatra iainana etsy eroa ary zay indrindra no mahatonga ny Paoly anatitrantotra ny tanora n'Ankadifotsy ako mendrika amin'ny fitondran-tena isika ka ho borofontsika sy asehoantsika ny hafa fa tanora intsika kristianina isika asehoy borofoy ho fantaky ny olona rehetra ary mba ho tena fahampamponany ny olona naiky anaraka hameno zao tranon'Andriamanitra izao ny fitondran-tena mendrika asehoantsika ho anatrehany olona rehetra zany riavako lay fijoroana ho modely fitaratra ho an'ny olona rehetra ny amin'ny fitiavana ao koa mba ho tanora maro mpitiavana isika misy karazan'olona riavaka tsy maro mpitiavana izy vetivety izy miaraka amin'ny olona anankiray niodina kely ho lafa ndray ny rahatra vetivety kely ho lafa ndray ny rahatra ao koa marina amin'ny fitiavana isika rehefa ty de ty rehefa izay de zay ny fitiavan'Andriamanitra
Ny Andriamanitra tiatsika na manao izy tia foana. Ary torofon'Andriamanitra andro fivadiany amin'ny fitiavany atsika hatramin'ny farany zany. Kristy modely fitiavana ho atsika ihany. Izay ny tanora modely sy fitaratra fianarana ho anisa ho an'ny olona rehetra. Ny amin'ny finoana aoka ho marina amin'ny finoana isika ka ho voaporofitsika amin'izay rehetra hatao fa mahatoky ny amin'ny finoana isika. Ka i Kristy lay niantso sidy atsika ny orenany fontsika riafa ka tsy hotazatsy ny olona misababaka ny amin'ny finoana maro samihafa isika. Mbetika tem-piangonana mbetika iza eny atapitenibohitra sy mitiavana. Ny antso ny Paoly apôstôly ho antsika ry tanora kristianina Ankadifotsy. Aoka matoky sy marina ny amin'ny finoana isika ary sikitra amin'ny finoana izay efa niketsika dia iza Jesosy Kristy lay niantso atsika riafa. Ny amin'ny fahadiovana ny fahadiovana io riafa tena masana lafina be lehibe isika. Aoka hadio amin'ny lafiny rehetra isika. Ry tanora ako mendrika zany fahadiovana zany. Zay ny fahadiovana io riafa tena zava-dehibe madio amin'ny lafiny rehetra. Fo jerevana fotsiny dia tonga dia mahiratra ianao rehefa madio. Ary ity riafa ambarantsika ilaina madio na ny vatana manontolo azy. Tena zany tena anankiray anehoana le mampanompon'Andriamanitra maha kristianina atsika, le mahendrika Andriamanitra atsika riafa. Misy karazan'olona tena tsy azo atonona mihitsy zany tanora zany mila mipetipetika mipetipetika ny tanana zany tena metsiketsika. Fa vao tonga ny namana dia fa mba mipetipetika ny tanana iny mandray. Fa raha vao tsy ny sasany ny tanana iny afaka metsika. Manao ahoana tompoko, manao ahoana nareo tsy azo ahetsika itany vao metsika dia karaha be. Ary ny tena mampalahelo riavana dia ity any amin'ny telonjato metsy aloha dia efa ren'olona le zavatra hitaniny aminao iny. Na tsy onkora zay anao mbola lavitra efa mipetraka ao anatin'ny dioriny iny zavatra rehetra rehetra mila madio isika. Aoka ry tanora omendrika ho modely fitaratra ho an'ny olona rehetra isika. Aoka tonga fianarana ho an'ny milo ianao mijoroary ho fitaratra sy modely ho an'ny hafa isika riafa. Izany ny tsy mitombo atsika. Faharoa riafa troisième ina faharoa ny aino mafaro ny orena tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Izy teo ny orena tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hitatsika riafa amin'ny 19 mandra-piavitra io tandeminy famakian-teny ina koa ny fanandarana ny fampianarana. Tamin'ny fotoan'andro riafa tena nahenika ny tontolo ny fampianarana diso maro samihafa, ny fampianarana maro samihafa mampifoana ny olona ho amin'ny tena finoana. Ary Paoly apôstôly dia anisa niatra izany fieverana azy tsy ho apôstôly zany tamin'ny fotoan'andro. Fa nizingizinan'ny Paoly apôstôly dia ny tenin'Andriamanitra ihany io ny mampiorina sy mampitoetra mamelona ny olona ho amin'ny tena finoana marina riavana. Ny tenin'Andriamanitra hitatsika tao anatin'ny filazantsara teny. Ao afantaranao ny marina, ao afantarantsika ny tsambatenin'Andriamanitra mahakasika amin'ny fiainatsika. Ao mahitranao le tena fitiavan'Andriamanitra atsika fa tindra sabidy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Amin'ny tenin'Andriamanitra no afantaranao ny lanja, ny santa, ny sabidinao riafako. Ary efa miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao mahany fidery matratraka ny amin'ny tenanao hoe aiza ty spesial. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra mahitantsika an'izany rehefa miorina isika. Zany hitatsika tamin'ny Jesosy hitatsika amin'ny filazantsara teny. Fa tena mitsofoka kay ty tompo ty. Miditra mitsetra amin'ny andavan'androm-piainatsika izy. Ary mamantsika sy mahalala ny amin'izay trangan-javatra ny fiainatsika. Petera ny porofony zany. Fa Jesosy nitsofoka teza moa tao an-tranon'ny Petera. Ary efa nitsofoka tao izy dia hitany lay olany Petera dia dafozam-bavony
nararina sy ny tazo tao anatin'ny tokantrano rehefa malala kristianina hafa zany tenin'Andriamanitra zany mampafantatra anao fa misy tsetra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary manala sy mahafantatra ny atsipriany ny fiainantsika izy fantatr'Andriamanitra ny fanantainanao ry havana fantatr'Andriamanitra ny aretina mangeja mamatotra ary mikiky ny fiainanao ry havana tena iainan'Andriamanitra ny olana sy ny ady rehetra atrehanao ny tenin'Andriamanitra mampafantatra antsika zany ary rehefa miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia manaiky fa tsy miady rery amin'ny ady atrehanao ianao fa Andriamanitra no mitsofoka miditra antsehatra eo amin'ny fiainantsika ary tsy hoe mahafantatra fotsiny Andriamanitra avy hatrany dia mitondra inona fa olana vao tonga tao amin'ny trano Petera izy no tendreny ny tompo ny tanany tena inona sitrana ny marary ry havanao zany tenin'Andriamanitra manasitrana zany tenin'Andriamanitra mitondra vahaolana zany zany tenin'Andriamanitra mitondra fahafana ho antsika zany rehefa iorenanao dia tsapanao fa miatra ary tsapanao tanteran'Andriamanitra ny fiainanao rehefa mino isika ioreny ry havako ny tenin'Andriamanitra mitondra zotra hitondranao amin'ny tena famonjena ry havako ary io nitarian'Andriamanitra atsika anananana fatra tandreminenina famakiteny rehefa malalo kristianina havana ary tanora be lehibe atanatin'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra ihany no tondra zotra tsara hitondra atsika ho amin'ny tena fahatanterana ary fanarahitony fampiasana eo amin'ny fiainana ry havako rehefa iorenanao zany tenin'Andriamanitra zany Rahaba zay fantatsika tsara eto ary napila mihitsy azy nary hoe Rahaba izy mijanga fa nataon'Andriamanitra fitaovana hamonjena sy hanavotana ilay olon'Andriamanitra no ny asan'ny tenin'Andriamanitra ry havako rehefa malala kristianina hafa na manahoana ianao na inona fahatsapano tsy fantateranao eo amin'ny fiainana lay tenin'Andriamanitra ry havako mandefy sy manamboatra atsika ho fiasana tanany zany ry havako nidikany hoe ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompoka amindra fo aminao ho jeren'Andriamanitra arak'izay mba kely mba vitanao ianao ny amin'izay mba tsara sy ezaka kely nataonao akasotra'Andriamanitra anao zay mba kely na mba tsara mba vitanao hijerevan'Andriamanitra anao ka nasanatria aza ka manino ianao tsy tanteraka dia manino izy amindra fo Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ry havako no atsapano zany rehetrarehetra zany ary raha tsy ampy tenin'Andriamanitra isika alay mpanahy tanondrika ho resy manoloana tranajavatra amin'seho ny fiainantsika fa sofana izy ninona tenin'Andriamanitra ioreny zany ry tanoro miorena amin'ny tenin'Andriamanitra Kristy lay tenin'Andriamanitra velona mitsofoka sy miditra eo amin'ny fiainantsika ry havako ary mitondra vahaolana ho anao raha mino matoky ianao ka hitondra fanasitranana ho antsika ry havana malala fahatelo ino andrasan'ny tompo amintsika ry havako ry tanora malala manerana nyty fiangonana tio troisième inona voalohany iny mijoroa modesy fitaratra ho an'ny olona rehetra faharoa miorena tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny fahatelo farany mahareta amin'ny fanompona iny izy teo mahareta amin'ny fanompona rehefa malala kristianina hafa etsy ny fanambarany Paoly apôstôly 10:24 asa tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana zay ao anatinao ny fiangonana ry havako no sehatra ahafahantsika mampiasa ahafahantsika mampitombo ahafahantsika maneho ny fahaizana mampiasa ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra atsika ary taona haritra amin'izany fanompony zany isika samy manana ny talenta atsika isika rehefa avy eo ary ninina tsy maintsy aseho eto ny aikanto asehon'ireo zanatsika ireo mba tsy rariva ihany ka zay mivavaka rariva ny mahita
fa manana harena ny fiangonana eto Ankadifotsy ny hafa manana talenta sy fanomezam-pahasoavana samy hafa hitanao rehefa avy eo sy ho atsehatra taony tanoratsika alkanto tantara sangana antsehatra hitanao rehefa avy eo mana-talenta ny zanatsika ny hafa latokopira manana sehatra ahafahany maleo ny fanomezam-pahasoavana nanany izany rehetrarehetra zany atobaka hoentina aretana fanomponan'Andriamanitra ny zanatsika vao maly ariva niaona tamin'ny mpanao fanatanjahantena zalahy blango be daholo zalahy bokolozo eto daholo ao anatin'ity tanoratsika ty fanomezam-pahasoavana sehatra ahafahana manina manatanteraka ny fanompona ry havana malala mila maharitra ny amin'ny fanompona isika atsony toko maharitra sy malaky tratra ny fambolen'ny devoly ina moa le fambolen'ny devoly nazavaina kely tato ato zay hoe tafio avokoa ny fidin'Andriamanitra mba hafaky anareo amin'inona fambolen'ny devoly inona atao hoe fambolen'ny devoly atao hoe fambolen'ny devoly ny atao hoe fambolena dia avy amin'ny teny hoe mangatsika ngoly satria ary fiasan'ilay ratsy atonga atsika angatsipo me mangatsika ary efa me mangatsika dia maninona mienitra tsikelikely manao tsitopahatra aloha manao tara aloha ka manao tara tsy tonga ara-potoana dia rehefa avy eo amizay manao tsitopahatra dia rehefa avy eo amizay tsy taintsotry zay le hoe tratran'iny ianao famboleny tratran'le ngoly me mangatsika tsy tazana intsony faly fa eto ry afako endritra ny afa tokoa ny apôstôly ho anty zanany ara-panahy ny aretany amin'inona amin'ilay fanompona aoka ahafahana tranitrany isika eo amin'ny fanompona ry afako ary zay le loha hevitra hoe iorenana fonany fanompona aseho porofony fifamatorana fiainana amin'ny Jesosy tena aseho fa mifamatotraina amin'ny Jesosy isika aseho fa tena Jesosy no raha mikorina ao amin'ny fiainanao ry afako ary zany Jesosy zany ny heriny sy fitiavany no entsika manatanteraka ny asa fanompona ary zany jiavana malala no miteraka fifaliana ao anatsika rehefa manatanteraka iny lay fanompona n'Andriamanitra ry tanoro mahareta aoka aritra isika amin'ny fanompona n'Andriamanitra ny afako amin'ny faiza mampiasa ny talenta sy ny famezam-pahasoavana zay men'Andriamanitra atsika mba tsy ho tratralena izy teo lay fangoleny lay devoly ka iangatsika fa aoka ahafana aharitra amin'ny fanompona an'Andriamanitra atrazy mikelezaina fatratra amin'izany amin'ny olona rehetra mba misy eo amin'ny olona rehetra ny fanosoanao porifoy fa olona mandroso ianao miatsara ianao ary zay le kendren'Andriamanitra ry afako zay le style spirale me mitombo me mivelatra me miakatra me misolotra ary mahatratra ny tsara sy ny lafatra indrindra dia le olo ny fiainana mandrakizay zay ry afako ny afatra andrany tompo ampijoroana tsika ry tanora hafana aoka iazona zany afatra sarobidy zany isika troisième inona ny voalohany mijoroa ho modely sy fitaratra ho an'ny olona rehetra faharoa miorena tsara ny tenin'Andriamanitra ary ny fahatelo mahareta amin'ny fanompona dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho anao izy atany amen.